La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. taorenana raha omaly teny Analakely raha toka saika nentina teny amin'ny lapan'ny tanàna ireo razana androany voadidiny mpitandro amin'ny filaminana ny toerana na dia teo azany ireo andian'olona saika anakorotana sy anararaotra ny hetsika lamina ankapobeny teny Analakely ito rapitso ny hetsika namoaka fanambarana ny vondrona Europeana manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena manameloka ny hetsika ny seho teto amin'ny firenena omaly izy ireo toraka izany ihany koa ny 4F sy ireo firaisamonim-pirenena androany tao Kaboul tsy latsaky ny 7 ireo maty ary maheritra ny 10 naratra nandritry ny asa fampirona ny tranga tao amin'ny fitoera mpividianana tany antoerana nadidindreo arahanao afaka fotoana fohy finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao toy ny raha omaly teny Analakely raha toka saika nentina teny amin'ny lapan'ny tanàna ireo razana tamin'ny ity androany ity voadidina mpitandro ny filaminana ny toerana na teo aza ireo andian'olona saika anararoatra ny hetsika lamina amin'ny ankapobeny teny Analakely ito rapitso ny hetsika Michela Renardzone. Androany tokony tamin'ny 7 maraina gagana ny andrehetra nahita ireo mpitandro ny filaminana nameno Analakely sy ny manodidiny raha mitainany tamin'ny omaly ny tombony isan'ireo mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Raha tsy ahivina androany no nolazaina fa hitondrany ireo razana eny amin'ny lapan'ny tanàna. Raha tsy ahivina ihany koa nolazana avy eo anivon'ny FIGN omaly fa tsy hanao fihetsika mandondona sy miantsy ady amin'ny vahoaka tahaka ireny. Niny fanoatra tamin'izay nefa no nitranga teny an-toerana iverenantsika ny voalaza omaly mahakasika izay. Dia androany izay zany manao antsoavy aminareo mpitandro filaminana. Hoe okizay zavatra nitranga ohatry ny androany azaverina intsony manomboka izao. Dia ianareo manaiky an'izay zavatra izay hoe tsy hikitika anareo intsony izay fa dia mahety zany ianareo dia mampita ny hafatra rehetrarehetra any mpitandro filaminana rehetrarehetra. Ho anareo mpitandro filaminana reo tokony andraikitra minisitra, ny saika sy ny tokony andraikitra rehetrarehetra ao amin'ny fitandronana filaminana. Zay député pacifique any Andirana ity. Tsy mila ady aminareo izay fantatra ianareo fa zana-bahoaka ihany koa. Fa misy ny manome baiko dia misy ny mandray baiko. Androany izahay manao antso avy aminareo hoe okizay ny fanaovana violence, okizay ny fanaovana herim-pamoretana ary tsy tokony izay intsony no hitanay image ho anareo mpitandro filaminana hoe manao herim-pamoretana nareo fa hiaro ireo vahoaka eo nareo hiaro fananam-bahoaka. Na dia tsy nampiasa fitaovam-piadiana azy izy ireo nandilony ireo olona maro tonga teny any.
rasy sasany indrohitra ny alalan'Analakely sy ny manodidina ireo mpitandro ny filaminana. Nateo azy ireo andian'olona saika nalaroatra ny hetsika milamina amin'ny ankapobeny ny teny Analakely. Itoy raha ampitso izay hetsika izay. Tamin'ireo ratsasany atoandro teo ny ala tety antoerana avokoa ireo mpitandro ny filaminana izay efa nitanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao fa nanodidina ny lapan'ny tanàna Analakely androany. Na dia misy tety antoerana ratsoka ny kasa ny tondran'ireo razana teto amin'ny lapan'ny tanàna ireo olona, izany hoe ireo olona izay efa niandry fatratra teto hoe hanatrika an'izay razana efatra izay dia hatreto aloha mbola tsisy tonga ety atoerana ireo razana ireo olona kosa maro amin'izy ireo no nisy mikasa nanakorotana tety antoerana fa hatreto aloha tsy mbola misy nenena mitranga ety atoerana ety na mpitandro filaminana izany tsisy tonga ety. Ireo olona kosa dia efa tafiditra tanatin'ny lapan'ny tanàna amin'ny vaovao itenenana izao tsy fantatra mazava hoe inona moa izany no toeny izay raharaha izao. Ninina nampitarazonina ny famoahana ireo vatamangatsiaka ny ireo olona maty voatifitra teny Analakely omaly raha nambaran'ny fianakavian'izy ireo izay teny amin'ny trampatiny HCR nanomboka tamin'ny 7 ora maraina tamin'ny 12 ora no nanomboka nivoaka ireo razana teny antoerana Fizo Ravaly. Eo amin'ny toeran'io fa zay namonana eto amin'ny toeran'io tokony samborona tsisy atakandro tsisy alarolaro mihitsy fa tonga dia androany dia androany satria mamono olo zay gasy mitovy aminy tsy ekenay mihitsy io naratra na maty tsy ekenay satria nangalatra izy nanao tsy ara-dalàna izy nanodikodina ny lalapifidiarana izy zay mba nijorony teo kanefa faty olona mivalin'izay dia tsy ekenay. Ampahany tamin'ny zavan-tranga teny amin'ny HCR ny maraina teo. Raha toy ihany koa ka omaly ny tokony nentina nody ny vatana mangatsiaka an'ireo olona voatifitra teny Analakely omaly ary indrasana ao amin'ny lapan'ny tanàna androany. Hatrany maraina teo no efa niandry tao amin'ny tranopatiny hopitaly HCR ny fianakavian'izy ireo. Ny nina natao hoy ireo manamanjo ny nampitarazoka ny dingana amoahana ireo razana ireo. Dia niteny ny commandant FIGN hoe hiaro ny vahoaka ny zandary fa tsisy tsony fanitsana ny raha tena gaga nefa izay zao maraina izao mahita fa tonga tany amin'ny place du 13 mai satria tokony hoentina any ty razany ty araka ny fanarana hoe aloha dia amin'ny fianakaviana aloha alina dia androany hoeny 13 mai zay zany dikan'le complication aty ny autopsie nge sur demande de la famille kazy nefa ny fianakaviana tsy nangataka an'izany autopsie zany li zany pour ralentir le fivoahan'le razana atao morgue mba annulena le fetsika eny 13 mai eny 13 mai nge zao dia efa feniny olona lay miaramila tena 5 fois no maly no engy inona ny antony nefa ny maly efa nanao promesse le officier supérieur le colonel dia ahoana zany lanjany vavany colonel iny ohatrany hoe tsy avelan'zareo mivoaka izy dia ohatran'izay no indrasan'ny olona eto dia tsy fantarako olo zay ny tempo zay mbola miandry eto fotsiny hatramin'ny maraina teo tamin'ny fito zay ny tonga teo nahita an'le zavatra anseho tany tamin'ny irato aza cousin nanomboka tany amin'ny 13 mai ao anaty olo ao zay nisy nitifitra izy mitolefika teo akaiko netiko tateny hôpitaly tonga taty mihitsy ao niaraka tamin'ny tomobilin'ny croix rouge andro zany mandrava tonga taty fa tsy tratra tsony raha araka ny filazan'le maly zany tokony efa mary zay nakan'le raha zany ina moa tokony anakany any an'le izy tsony satria voatifitra nge le olona zavatra hita afa nisy olona zao teo le police impulsé reny efa nanao contrôle izy teo fa hoe voatifitra izy tsy tokony zany tokony akasarotona contrôle izy raha ohatra ka satria sisa tsy fantatra tsony zay place misy anay zao hoe andeha hoaizy zany andeha hoaizy afa tsy naonrano tsy anay aloha sao dia hoe andeha hody zay tamin'ny 12 ora latsaka fefany teo no nanomboka nivoaka ny tranopaty ireo razana maty voatifitra teny amin'ny lapan'ny tanàna omaly nentina tao amin'ny HCR.
Ny fanotofany vahoaka Ambohimanarina ihany koa ny tsenany razana hamonjy ny toeram-ponenany. Olona maro no tonga namaly ny antson'ireo solombavamboaka ny Madagasikara voafy teto Antananarivo omaly na efa niandrana teny Analakely sy ny manodidina aza ny mpitandro ny filaminana mikasa ampiasa hery tsy nempotra ireo tonga teny an-toerana izany. Endry ihany koa ny vahoaka raha nitranga hita teny an-toerana. Matonda tsoratra Ravedrana. Ny hery tsy maleo ny fanahy, ny mitabe tsy lany mamba, nasehondreo tonga teny Analakely omaly ny lanjandreo fitenenana ireo. Na nisy aza ny fiziriziriny ny mpitandro filaminana anakana ny hetsika nataon'ny solombavambahoaka Madagasikara avy amin'ny Antoko Tim, Mapara, lany teto Antananarivo, nampininy avy amin'ny Etsimiankina sy ny Malagasy miara-miainga. Nisongadina indray ny fampiasan-kery sy ny tsy fanajana ny lalàna. Na voadidin'ny lalàna sy voasoratra ao amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena aza ny fanaovan'ny solombavambahoaka tatitra ho an'ireo vahoaka ny fidy azy no sakana ny mpitandro filaminana tamin'ny fomba rehetra hatramin'ny filazana fa tsy nahazoana lalana ny hetsika, ny fanakanana tsiditra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo, ny fampiasana hery famiretana amin'ny alalan'ireo bomba mandatsa dranomaso, nisy hatramin'ny fitifirana amin'ny baly ireo tonga teny. Ny nisongadina aloha leo ny vahoaka ary nanampitrotraka ny tsy fankatoavan'ny vahoaka ny fitondrana ankehitriny ny fihetsika ny seho omaly. Hatramin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra, nagagan'ny maro ny fahatapahana tampoka teo amin'ny haino aman-jery. Ny hita aloha nanazava aza ny fahatezeran'ny vahoaka amin'ny fitondrana ankehitriny, hita taratra ny fahendren'ireo tonga teny an-kianja omaly. Ny tifitra ny mpitandro filaminana, ny zaka izany ny vahoaka, nanana fahafana ihany koa izy ireo ny hamaly ny fihetsika ny mpitandro filaminana nandritry ny hetsika, saingy tsy nanao izany izy ireo. Nanisy ihany koa aza ny filazana fa hisy fandrombana tranombarotra, mazava fa tsy nitonga nanatrika ny tatitra no nikasa nanao izany. Mitaky ny hamerenana ny andiniana ny lalàna amin'ny feny fifidianana izay miteraka korotana eto amin'ny firenena ny vondron'ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana sy ny zon'olombelona izay nanao fanambarana ny tolakandro teo fanadina. Nanao fanambarana fivondronan'ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana androany. Nivoatra tao anatin'izany ny fitakian'izy ireo ny tokony hamerenana andiniana ny lalam-pifidianana izay fototra ny korotana eto amin'ny firenena ankehitriny. Izahay fiarahamonim-pirenena rehetra manerana nosy sy ireo tapaka sy namana avy any fotony dia mitaky lalam-pifidianana eken'ny rehetra mifototra amin'ny fahamarinana sy fangaharahana ary tsy mitanila mba hisiny fitoniana eto amin'ny firenena. Mitaky ny fampiarana fanajana ny zo aman-kasiny ny olombelona izay voahitsakitsaka hatreto. Mitaky ny fitantanana raharaham-pirenena, mikatsaka ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny teny arana. Efa rotongo lasa zay ny vorovory tary amin'ny Carlton mikasiky io lalam-pifidianana io, kanjo tsy arakaraka ny eritreretanay ny zava-misy, miova tanteraka ny zava-misy ary zegny natetiky ny teneniko tamin'azy sao dia ho karaha code de communication koa ty karaha atao fitaovana fotsiny zay fiarahamonim-pirenena mivory aty ary nandaniany mpinidy vola kanjo le zavatra zegny tsisy vokany hatreto. Izy hitatsika zao ny vokany le famonoan'olona amin'ny safidin'ny mpitondra foana ny raha atao ka tsy ikina zany. Ankoatr'izay manameloka ny fampiasan-kery ny tranga omaly teny Analakely sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona ihany koa izy ireo. Tsy ekenay ny fampifandrafesana ny samy malagasy ka ampiasana ny folo alin-dahy ho herim-pamoretana satria izy ireo dia avy amin'ny vahoaka ka tsy maintsy miaro ny vahoaka sy ny hasiny tanindrazana. Ny olombelona tsirairay dia manana zoa aneho hevitra sy ahazo vaovao. Raha ny fahalalanay ny hetsika saika ho ataon'ny député dia fanaovana tatitra ny zavatra rehetra manodidina ny lalam-pifidianana vaovao. Raha araka izany dia mazava ho azy fa misy ny tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy arak'izay hoe zoa ahazo vaovao zay. Ny zava-nisy anefa dia fampiasana herisetra, fandratrana olona, famonoana olona. Noho izany izay mpiaro ny zon'olombelona dia manameloka tanteraka ary tsy anaika na oviana na roviana ny zavatra toy izany ary tsy amela moramora zo zavatra misy zao. Arak'izany dia miantso fifampidiniana sy fiarahamientana amin'ireo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny choc na comité d'harmonisation des organisations civiles pour la qualité des élections. Namoaka fanambarana ihany koa ny vondrona Europeana manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena manameloka ny herisetra ny seho teto amin'ny firenena omaly izy ireo indrindra ny famoizana ain'olona Lili Rabiata.
taoriny hitranga ny seo teny Analakely omaly ny herisetra nataony mpitandro ny filaminana tamin'ireo vahoaka namoaka fanambarana manameloka ny tranga ny seo ny vondrona Europeanina. Ny masovoa ny vondrona Europeanina sy ny masovoa ny firenena mikambana ao aminy Allemagne, France ary Royaume-Uni dia maneho ny fiarah-mioriny amin'ny fianakavian'ireo ny arambona nandritra ny tranga ny 20 avril teto Antananarivo. Miantso ny mpisehatra ara-politika rehetra ny masovoa Europeanina mba handray ny andraikiny ary roso amin'ny fifampiresahana. Manameloka ny fampiasana hery izy ireo. Manamafy ihany koa ny vondrona Europeanina amin'ny tokony sy ny fifidianana filohan'ny Repoblika amin'ny ity taona 2024 ity, fifidianana manan-kery, mangarahara ary tsy manilika. Manamafy ny vondrona Europeanina fa ilaina ny fanajana ny zon'olombelona ary indrindra ny fahafahana maneho hevitra sy ny zo anao fivoriana am-pilaminana. Ny birao ny vondrona Afrikana eto Madagasikara ihany koa dia miantso fitoninana sy fandraisana andraikitra ny mpisehatra rehetra eto amin'ny nosy. Miantso ny manampahefana sy ny mpitarika antoko politika mba hifanantona sy hifampidinika. Ny anoizatsika ny vaovao amin'ity alina ity ihany koa dia manameloka ny trangany seho teto amin'ny firenena omaly ihany koa ny ao anivon'ny komitin'ny fahamarinana fandriam-pahalemana ary ny fiadanana. Miara-ory amin'ireo niarambona ary mirary fahasalamana amin'ireo naratra ihany koa izy ireo fanampanazavana. Fanambarana manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena izay nandratrana sy namoizana ain'olona indray nandritra ny fotoana nanaovan'ireo solom-bavambaoaka voafidy teto Antananarivo tatitra ho an'ny vahoaka ny asabotsy 20 aprily 2024 ny 4 dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, miondrika mpanajana manoloana ireo namoniny ainy ary mivavaka sy mampahery ny fianakavian'izy ireo. Mirary fahasitranana aingana ihany koa ho an'ireo naratra. Manameloka amin'ny heriny rehetra ary manamafy ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ny atrikasa nataon'ny 4 tany Fianaratsoa fa ampy izay ny rahalatsaka eto amin'ny firenena. Misintona ny sain'ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy mahafeh ny fitantanana ny firenena ntsony izy ireo ka tsy tokony iziriziry fa handray izay fanapahan-kevitra hampitony izao savorivory zao. Mampatsiahy fa ny hanorenana firenena anjakan'ny famarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiadanana no tanjony ka aoka samovonina hifampidinika ny ankolafo-kely rehetra mba hirisoana amin'izany ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra sy ny fihavanana malagasy. Miantso ny foloalindahy sy ny mpitandro filaminana mba hijoro ho tena tandroka ary ny vozona eto amin'ny firenena ka hiantoka tokoa ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany ary aro lalandava koa ny fahalalahana maneho hevitra izay zo fototra voafaritra ny lalam-panorenana. Miangavy ny ray aman-dreny ao amin'ny FFKM hanohy ny ezaka efa nataony hampihavana ny malagasy. Miantso ny vahoaka sy ny mpanao politika mba ho tony manoloana ny zava-misy ary andinika tsara izay fomba hitantanana ny firenena amin'ny ho avy. Vonina trano ny 4 ny hijoro ho sehatra tsy mialon-jafy hifampidinian'ny samy malagasy mba hazahoana mampanjaka ny famarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiadanana eto amin'ity noson-drazantsika ity. Anaraka tokavarotra isika aorinan' izay no atatsika ny sombony tamin'ny fampisehoana nataon'ny Marikatra tamin'ity androany ity. Io ihany koa ny asa fampirona tranga tany Kaboul androany. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma,
safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Inona no atao hoe Z2S na zone économique spéciale na faritra ara-toe-karena manokana na FAM. Ny Z2S dia toerana iray voafaritra no safidiana manokana mba hampiroboroboana ny fampiasam-bola ho fampandrosoana ny toe-karenan'i Madagasikara. Lalana manokana no mifehy azy mba ahafahana misintona ny mpampiasa vola ho avy hanangana orinasa. Inona avy ireo tombony azo tsapatanana azon'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy avy amin'ny Z2S? Ny tanjon'ny fametrahana ny Z2S dia ny fampitomboana ny fananganana orinasa sy ny famoronana asa. Ny 5.9 isanjaton'ny mpiasa amin'ny sokajina asa rehetra, ankoatra ny mpiasa ambony dia tsy maintsy malagasy. Mahazo ny anjarany ihany koa ireo vondrona itsinjaram-pahefana. Ny commune, ny faritra satria azony 2 isanjaton'ny vola alohan'ny orinasa ao amin'ny Z2S makany amin'ny sampandra-mpanjakana miandraikitra ny Z2S na AZ2S izy ireo ka ahafahany manangana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka sy mitondra fampandrosoana maharitra toy ny lalana, sekoly, hôpitaly ary ny rano fisotro madio. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tonga mary ireo mpankafy ny tarika masikatra io tolakandro io nandritra ny fampisehoana nataon'izy ireo teny milapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etika izay nikarakarainy Ivenco arahoary ny sombany tamin'izany. Maresaka iraisampirenena androany tao Kabul tsy latsaky ny 770 ireo maty ary maherina ny 50 naratra mafy nandritra ny asa fampirona ny tranga tao amin'ny fitoeram-pividianana tany an-toerana. Fanedina amin'ny sary France 24. Androany alahady nitrangana asa fampirorona tao Kabul, Afghanistan. Tsy latsaky ny 770 ireo maty ary maherina ny 50 ireo naratra mafy. Ny État islamika no nilaza fa ho tompon'antoka tamin'izany. Olona iray no nanao kamikaze tao anatina olona teo amin'ny fidiran'ilay ivitoeram-pividianana. Naneho ny alahelo ireo niarambona. Afatra ho an'ny fanjakana sy ny filoham-pirenena fantatray ankehitriny fa tsy afaka hiaro anay intsony ny gouvernemanta. Voatoton'ny ireo niarambona ihany koa ireo Taliban. Nanadiso izany kosa ny mpitondra tenin'ireo Taliban. Ity asa fampirorona ity dia nitranga ny maraina teo tao faritra iray izay shiita no maro anisa. Dizaina marina vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izany. Soafa tsara atao tompoko.
pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.